Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Teny atseny izay sy dada andray andro ka gaga nahitan'ity adala iray manangona fako rehetra izay hitany tsiroa, fonina biscuit, fonina bonbon, rovitra sachet, potina taratasy, tavoangy plastika, vaky tavoangy sy izao vakin-javatra rehetra izao hatramin'ny vato aza. Angony eo amin'ilay gony iray dia entiny eny, lanjainy eny, feno ilay gony, ary maka gony hafa indray izy dia fenoiny, miondrika amin'ny tsipona toy ny teo aloha ihany. Tena sahirana izy amin'izany, izay raraka raofiny, izay hita alainy avokoa. Tena variana nanara-maso ity adala manangona fako ity. Mampalahelo an'se anga io rangahy io i dada nanontany ahy. Tsy namaly aho fa ilay adala manango pako ihany no nataoko tsara jery. Mandehana biby izy mitondra ny reny raha malahelo se. Hoy ihany dada tamiko, ka avy hatrany aho dia nanatona tsy ny salasala. Sady noraisiko ilay gony teny an-tanany, izay feno dia feno tokoa, no niteny aho hoe ao fa hapiako ianao. No banjinina sady nosotoniny mafy dia mafy ny entana teny an-tanany. Tena adary ty olo ty hoy aho nijery ny dada. Raha tsy adala ve izy hanangona zavatra tsy misy ilana azy ohatran'io hoy dada. Raha fetsy izy izao nomeny ny sehiny hoentiny. Ary isika mba ahoana? Inona avy ireto hoentana manahirana sy manavesatra antsika? So mba zavatra tsy misy ilana azy re? Na izany aza olona izanany taminy hoe aleo hoentiko dia aza manangona nireny intsony fa tsy nety izy. Ny tenin'Andriamanitra dia manamafy izany hatrany ao amin'ny Matio 5:20 ny 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome ianareo fitsaharana. Eto ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Miteny ny baiboly hamisanandro no fonaina raisoao ampofaza malaina fartomotrany andro izao. Tarika harilala. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Salama daholo ve mpiaino rehetra? Irarianay mba samy ho salama ny tsirairay ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ety am-panomboana dia te-hisarika ny sainao hijery indray mitodika any Madagasikara tany aloha tany, manahoana ny zava-maniry teo aminy. Saika tapitra rakotr'ala avokoa ny faritra rehetra teto amin'ny nosy. Azo zaraina efatra toy izao manaraka izao izany ala izany, arakaraka ny faritra misy azy zany. Ny ala matevina mpiantsorana maitso mandavataona dia hita tamin'ny tampon'ny rindrin-tany miraika mitsatoka any Antsinanana iny, miampy ny ilany avaratra andrefany nosy. Ny ala matevina maitso lalandava kosa, ny raviny zany dia hita any amin'ny faritry ny afovoantany. Ny ala izay mitsan-dravina amin'ny ririnina dia any amin'ny faritra iva any andrefana, ary ny ala feno azo tsoloina dia hita any amin'ny faritra iva any atsimo sy atsimo andrefana. Raha izany no resahana dia hitantsika fa rakotra ala tokoa ity Madagasikara ity fahiny. Ankehitriny anefa samiange mandinika ny ala misy any amin'ny faritra misy azy. Inona ny zava-misy? Ripaka ny ala, tany rakotra bozaka sisa tavela. Kanefa eritrereto angefa mihoatra ny 200 tapitrisa isaky ny hektara ny hazo maniry any amin'ny ala mikitroka. Ny mampalahelo anefa dia ny fanimbahana atao amin'izy ireny tafahoatra, ka dia zara raha misy sisa ny hazo tavela ankehitriny. Inona tokoa moa ny loza teraky ny tsy fisian'ny ala? Anankiray ny loza indrindra amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara ny fikaohan'ny tany. Ny fanimbana ny ala mitoy miampidoro tanety dia mahatonga ny nofotany anjakan'ny fikaona amin'ny fahavaratra. Raha tsy misy ny ravina mandray ny orana ary afaka mitana ny tany dia mevaky ary mamorona tatatra madinika hatrany ny nofotany ivelany. Indrindra moa ireo tena mahavokatra. Na dia hita saika manerana ny nosy azy zany dia any amin'ireo faritra tena be orana any Antsinanana sy afovoantany no tena vomafy indrindra. Vao maritsika tsara ireo lavaka lalina dia lalindreo izay tena fery mahazo ny vonin-tany. Ny fikaohan'ny tany zany dia tena loza tokoa ho an'ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. Raha tsy resaka afa-tsy ny fambolena fotsiny aza isika. Areno aingana. Inona no entinao anao Romada fa maiky andehany so loza ny mpividy vokatra eo bononoka se mofo topaina se mofo baolina. Inona tsara ary Fredy? Ke zany ko inona ndray? Raha tsy zazakely ako zany no vidinao Ka tsy zany foana vi moa no vidinao rehefa makeny atseny tianao Andray kosa ary Fredy? Nahoana ndraika? Vola be vidika azonao reny ve dia bononoka sy mofo topaina mba vidinao Ka mila mitsitsy Romada fa nga kosa moa raha misy vola be dia robaroba. Anao tondraka an'io mananjary. Sady ao zao efa tsy misy azo tapahana tsony aloha atrito. Mbola ho elandray vao afaka mampiasa hazo ka. Zay anele mba efa niteneniko anao foana ary Fredy hoe lanjalanjao ihany ty fanampatapahana sy fanafoanana ny ala ty Zara nisy an'ireny azo ny tapahana aza ombolo reny fa aza be menimeniny eo Romada. Tsy tahitrenao fa vadiko zavatra mivaingana io ary ianao mihitsy no faly voalohany amin'izany. Engany efa ela ihany nandrenesako an'izay fa tsy.
ho hitanao kely. Ormada zao de mba voazony ray aman-dreninao ary ianao ty. To ze ataonao rehetra maneno sao ana avokoa. Tsy azoko ny tiany Fredy lazaina voaozonao ana. Ka jereo jereo le tany natao hoe ambolena legioma tamin'ny herintaona iny. Zara raha nisy vokatra niakatra zao izy eo loza fa lasany rano daholo le zavatra vo mivolenao tao anga tam'le orambe alina iny ianao ve tena marina ve zany ry Fredy a? Fa zavy amorona fa ndehana jereo ndana jereo raha tsy matoky nareo zay aneno efa itenenako hoe mangina kely ry Fredy so tapenako amin'ity sobika ety an-tanako ty hovavanao mitsotsoana io a. Enao no antony zany. Fa zaho no le raha matoty fa za angano nandatsaka ny orambe sa zany nanongotra ny volonao tao an-tanimboly tao ka nataonao mihitsy. Nataoko ahoana indray ka raha mba ny hain'ny teniko ianao tsy nanongotra hatrany amin'ny fotin'ny hazo de tsy onkao Andrika ny tamboly. Tsy misy mihazo natsony ny nofotany de zao kao Andrika. Inona ndray mbola ho avaly am'izany ka? Efa firy taona nambolena teo mahavokatra tsara foana teo fa rehefa nongotanao hatramin'ny fakany avokoa ny hazo nanodidina de nkao Andrika aloha ny nofotany. Zao le tamboly mihitsy ny tapitra ny fahony lozy zany. Ka mba sitrany volako. De aiza le vola? Ianao ary faliry nitangina n'le basy nivodiko tamin'ny vidikazoko no. De aiza zao le basy? Tsy efa ho lasa tranonako eo tokotany eo. Inona vola namboaranao an'io? Ny asa fambolena fivelomana zao lasa tsy zarizary. Zao ny tamin'ny fambolena mihitsy ny miena noho ny fikao Andrika noho ny ataon'izy noho ny nataonao. Karery mada fa enao ty iankio de ka zany no iziko. Hazo efa tapaka lasa kitay sarbo ary lasa ny mpividy hazo reny angazo averina tsony. Ny mandray lesona sisa no azo atao. Sady mandray lesona manarina inga raha rangaty mambole hazo betsaka solon'ny renina lainy reny raha tsy zany de aza manantena fahavelomana tsony. Aiza matao ohatra ianao famboly hazo betsaka arak'izay azo atao na di mety tsy ho antsika tsony aiza fa ho an'ny taranakitsika indrindrandrindra enganie ianao ve tantara no soratany Zoanitra nandrenesanao mpanoratra sy Rila. Ry malagasy arovy ny aly mambole azo fa antoko ny fahavelomanao reny. De samy mandray ny anjara tandrify azy Zoanitra sy Rila no ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Antokopihira imprimerie adventiste. Ia ini panaiku
tiko lavitranao ny fomiseto kanieoanilanao no tiko ritompoko manjakako iainy fanaiko eny lavitranao ny fomiseto ilay feo ny fanantenana omeko anao ny foko relitompo manompo anao ny foko io tamaro izay tsy foko tombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko ny feonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiko indro omeko anao ny foko relitompo manompo anao ny foko io tamaro izay tsy foko tombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko ny feonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiko. radio feo ny fanantenana awr manolotra ho anao feo ny fanantenana miarabanao ny namanao Risara Andrianjatofo manonona ny fiadanany tompo ho anareo piaino tsy akanavaka na iza na iza. Tantareko anao fa noho ny fahasavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Olona efa sisampaty ahy zany raha ny tena marina. Ahoana nga ozy ianao? Rehefa nitamberina tao an-tsaiko ny lasako nandritra ny fivezivezeko manerina Madagasikara noho ny fitadiavana, dia tsapako fa efa imbetsaka no saika maty. Andao ane ho tantareko anao ny vitsivitsy amin'izy rehetra. Voalohany ny ainga teo Tomasina iazo anatalany sambo nandehananay indray andro. Tolakandro tamin'izay fotoan'izay. Somary mandalo kely ao Sainte Marie mo aka-pandesy anala entana dia avy eo lasa indray. Efa alinalina izy zany tonga eo Sainte Marie. Kinanjo noho ny tandrifany manompana maty rety milina mampandeha an'ilay sambo e. Fa nataony ranomasina ny savilivily ny sambonay. Ny vadika tampoka ny andro manko tamin'izay fotoan'izay ka nampanonja mafy ny ranomasina. Raha ny fahitana nonjany rano tamin'izany dia toy ny telona ny sambo nisy anay ary izaho amin'io fotoan'io mitafy body fotsy eo atokotany tsambo sady mioka mandoa nga tsy loza hoy ianao. Le namako anankiray indray ao anaty sambo miaraka amin'olona ao izy, misy seza tsara azo petrahana zany velo tebiteby izy hoe latsaka any an-dranomasina any angambeny zalahy iny satria tsy tazany mihitsy sambo amin'ny mitobatopa mafy efa saika zay ny farany ho anay satria nivesatra etambe amin'ny tsy tokony ho izy le sambo rehefa niala tany Tomasina ary rehefa mila andifitra n'le fekibo, misy fekibo famantarana manko reny sambo reny. Le fekibo farany ambony zany efa manafosafo ny ranomasina nefa dia mbola nampina ihany ny entana rehefa tonga tao Sainte Marie sady nampiditr'olona. Andriamanitra tsy tia ratsy fa dia mbola narovana izay. Velonaina somatsara toy izao. Faharoa, iala vao maraina tamin'ny fiaramanidina tao Maroantsetra ho an'ny Mananaravaratra izay miralahy. Pitsabo tamin'izay fotoan'izay volana Oktobra tsaroko tsara 7 sy 790.
tsy araka ny fanantenana nefa ny zava-misy fa tsy tonga ra-potoana ny fiaramanidina avy teto Antananarivo akanay satria mbola misy tsy mety hono. De ny andro mifatongavana zay ora rota teo arina. Saingy rehefa tonga nefa lizy de tsy afaka niainga avy hatrano satria nampidirina zay de avy eo nampidinina ndray. Misy tsy tomombana hony. De voatery ny andro ora ray sy sasany ndray fa notilinjareo tao zay zavatra tsy nety de namboariny. Ary rehefa nanao fanandramana ny sidina asa niodikodina impiry zay tsy tadidiko de hoe vita hony azo antoko de nidina izy de nampidirina tam'izay mpandeha de niainga zay. Ny fazarako zany rehefa mipetraka ao anaty fiaramanidina aho manitsy an'iny elatry ny fiaramanidina iny. Iny foana zany mba salany hoe terana mba tiako hipetrana ary tam'tindray mandeha ty efa fanotelony sa fanefany nitengenako fiaramanidina. Noho ny zotra kelikely anefa ny fiaramanidina nandehananay de totaitaitra daholo ny mpandeha tao. Fa le zahay rola le niaraka kosa tsy mahafantatra ninninna, tsy manapo ninninna. De somary nidina ambany am'izay ny avion. Aveo moa zany tonga ihany noho ny farany fa kory ny agagako ianareo. Nahita fa nifanoriko sy mifamina avokoa ny mpandeha rehetra. Tsy hoe ny mpitsena sy ny mpandeha fa zay rehetra avy tao anaty fiaramanidina niaraka taminay de nifamina sy mifanoriko avokoa ary ny fampiaraba hoe arabaina tsy maty fomanaina. Tsy naharitra aho fa nanontany tena hoe fa inona ny zavatra misy ho mantso an'ilay lehilahy ranjana anankiray teo anoloko. De hoy izy hoe maty teny ambony teny ny fiaramanidina nandehanantsika iny. Hoadray ho taminazy tsy mba fantatra akory zany. Rehefa nikotrokotro azy tao zalahy ozy de velona ihany de intsika tonga soa matsara iny. Raha zany ny zavatra misy de efa saika atreo zany ny aminay tamin'iny andro iny fa mbola afaka miona toy izao sika noho ny fiarovan'Andriamanitra. Raha ny fampiantso moa zany zay rola ny alatsinay ny 4 Janoary 2024 teo de samy nangorangoraka fa hoe mafy le fitadiavana lesy fa rehefa tsy maty tam'ireny de tsy ho faty tsony no sady misaotra an'Andriamanitra no fitantanany fa noho ny fahasavan'Andriamanitra tokoa no natoy izao anay. Be debe ny azo tantaraina aminao mikasika ny fiarovan'Andriamanitra toy ny hoe efa mbetsaka saika nivadika amin'ny fiara satria mandeha mafy anaty fiolana nefa nindrefotra tampoka ny kodiarana ary niala mihitsy vao miala kely anomoramanga metsinanana iny. Nisy koa ny fahasomban'ny fiara matetika ao anatin'ny faritra mena nefa dia tsy maintsy mijanona miandro ny fanampiana fiara mandalo eny ambony fasana matory any kodaoda be any. Efa hitako zany tsy afa-metsika ao anatin'ny rano misy voay zany. Efa hitako zany hoe mamakivaky tendrombohitra misy dalo sy lambo zany. Vokatry ny fitadiavana io rehetra rehetra. Eo amin'ny fiainana ny zava-doza indrindra dia ny fanadonontsika ny fitantanan'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Toy ny nataon'ireo zanak'Israely zany fa nalahaka nanadino ny asana izy ka tsy niandry ny saina atolony fa fatrapila izy tany anefitra sady naka fanahin'Andriamanitra tany an-tany foana. De nomeny azy izay nilainy kanefa nampahay aziny kosa izy. Salamo 9 ny 7 ka hatramin'ny 15. Nampalahelo moa fa nanombola kely tany Horeba izy ka niankoka teo anoloan'ny sarin-javatra nidina ary ny vonany de natakalo ny sarin'ny omby homanahitra no adinoany Andriamanitra mpamonjy azy zay efa nanao zava-dehibe tany Egipta de fagagana tany amin'ny tany Hama sy zava-matahotra teo amin'ny ranomasina mena. Salamo 9 ny 7 ka hatramin'ny 12. Zao anefa
mety anymetsiny an'ireo zanak'israely reo sika hoe adala reo zanak'israely reo. Izy nahita fagagana tatsy, izy no nahita ndranomasina mena ny sokatra, nandringanana miaramila ny farao, ny hinana mana mandritra ny 7 taona, nandresen'Andriamanitra ny favaliny teny amin'ny lalana naleny rehetra. Zao tadidio ka tandremo fa mety azo asy ianao ihany koa io fanadinoana io. Fa izaho aloha dia ao an-tsaiko, ao an-doko mandrakariva amin'ny fahatserovana fa raha tsy noho ny fiarovan'Andriamanitra namelona toy izao dia efa ela no vovoka tsy hafa ny resaka taminareo, ka ny voninahitra ny ho azy irery ihany. Amen. Vonovato. AWR téléphone 034 06 797 62. Arakizai
izay ilay onja ny fanantenana. Fahasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana zava-kendrena. Fahasalamana voalohankarena. Tandrovy ny fahasalamana. Dia mirarosoanao manaraka trano ny fandaharan'ny feo fanantenana. Rehefa amin'ny ora mahazatra tahaka izao moa dia resaka fahasalamana no atao anatin'ny fandaharana. Koa miloha izany ary dia andao sika hivavaka ho an'ireo tsy salama. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotranao izahay satria mbola afaka mitondram-bavaka manokana ireo olona manana olana ra-pahasalamana amin'ny fo. Mamelana ifanelikay ary diovy izahay homendrika ny fanasitranana avy aminao. Matoky sy mino izahay fa hiaino anay ianao ary anampy anay andray lesona tsara avy amin'izao fandaharana ra-pahasalamana izao mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Ko ankehitriny ary dia mitalao aminao izahay mba hamahanao ny ola ny fomba marary sy hanesoranao ny loharanona retina izay ao anatin'ireo izay manana izany tsy fahasalamany fo izany. Ampio izahay mba hay ampiatra ireo lalàna ra-pahasalamana izay omena anay sy atoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahany asanonana izany vavaka izany. Amen. Ho tanteraka amintsika tokoa ny fanasitranana avy amin'ilay ray mpanasitrana. Aleo tohizana ihany. Oder bavy orsendra aiza nareo e? Aty an-dakozia ry Alfredy Atre makanesa ty azafady fa mbola mikarakara ny sakafon'ny ankizy Manahoana ry korbavy Manahoana se? Eo aloha mba mioran-kely aho sotroina fa tena maina be zany tendako zany ka. Ary maninona ny sensepitsepitra efa misinna ry Alfredy Ary ahoana ty tonga vao maraina be ty misy marary angasa? Inona ary ty taitaitry ty ry bavy olona avy nampiasa vatanako marary ahoana e? Aiza aloha le rano ry sendra? Ty fa nanomboka oviny ty zandriko patoro marainy ty no nampiasa vatana. Zay ndriko. Efa niovy Alfredy. Efa herinandro mahery kely zay no nanao fampiasam-batana. Tandremy kely ry bavy Ary tsara kosa zanyko. Fa engany mba tsy ho afo milolo ty afa napo manao fampiasam-batana ty. Tsy taitry ndriko fa tsy maintsy ho nofosana ihany ny sandriny zandrindriko sy ny fehany Aza dedaka miloha eo ry Alfredy fa ny atao no hita. Engany mba ho nofo siozatra tokoa reto tavy be tsy mamono antoka ampivaroka eny reto. Mariny Miendry ba avokoa ranga tsy mba fampaherezana no atao amin'le olona fa fanakanana indray. Marina kosa zaniko. Matoro maraina ny tena voateny. Zao indray mampiasa vatana mbola voateny ihany. Inona ihany zany no ataon'ny lary Alfredy? Ka tsy fandrisihana kosa ve zany lazaiko zany Sary mampahery anohy hatrany an-tranoko. Fa hoana? Isakafo Alfredy?
efa vonona mantsy ny sakafo. Ahoana re zany aleo amin'ny manaraka arybavy fa mbola misy zavatra enjehako kely amin'ny manaraka tenina mihinana fa za matahotra indriko ay zay fa misaotra tamin'le rano de mampamangy ao amin'ny vady aman-janaka ao eny ariko. Ay se zany ry Alfredy tao mbola tsy misokatra ihany ny varavarakely atao am'se fa marary nga ty Alfredy ny tao mbola matory ihany hatramin'izao zao ny atao hoe mipetra-drery de lozana matory maraina. Tsy misy marary zany ka. Ay ary ndra tsy manao fanatanjahanteny ty seka. Tsy mahavita tsony arybavy aleoko matory ihany ka. Tohatra ny fotoana very maina fotsiny nandehanako manao fampiasam-batana mariny. Fa naninony ty zandriko nefa hitako efa nianiena mihitsy ny le tavy be teo efa meno fosana. Raha tena zany ve ny zava-misy tsy mba nanaiky hiaraka amiko le tovavy mpiara-miazakazaka aminay zandray ary ny to iomezaniko tsy mahavita mampiasa vatana tsony ny arybavy oko zao. Sery Alfredy ay tovavy ny nandrisika ny Alfredy ampiasa vatana. Hitako no afo milolo. Tsy tovavy zany rangafa za mihitsy ny kamo ity aleo ihany tsy mampiasa ory Alfredy fahasalamanao ve de akinina amin'ny tovavy na akinina amin'ny zavatra hatramin'izay nanaovanao fanatanjahanteny zay tena niova mihitsy ianao mariny gaga mihitsy mivady aman-janako zany sady lasa matanjaka hono ianao mailamaila kery de aleonao indray zany iverina amin'le tovolahy ohatran'ireny gana amin'ny sanasany ireny rehefa mandeha ny aretina amin'io manaraka iny hatrany mariny. Zany tokoa raha zoky zany mihitsiko na za koa zany natsapa maivamaivana zany ka zay mihitsy ny mahatsara ny fampiasam-batanako sady tsy hitandriko ve hoe efa nanomboka ny eno fosana ny zandrindriko zay angeno efa nyteneniko anse raha mbola manohy mampiasa n'io vatanse io de tsarovy zao teniko zao fa sendray no imehan'ireo tovavy betsaka mijery anse fa tsy setsony no imehezany zany sady raha tovavy ray ve ny tsy hitodi-koba atavy le Alfredy sy anesa tovolahy salama sy matanjaka amin'izay raha tsy inonako ary tena marina zany marina mihitsy zany aleo arybavy andeha ampiasa vatana kely fa ilozako indriko rehefa avy any mampirim-pandrina sa mba hampirimy mibavy aleo toizako ihany le fampiasam-batana ka aza manararoatra kosa eo moro zoky tantarany nosoratany Zoanitra ny narahanao teo novelomin'ny mpanoratra Sirila. Raha tsy ahivina amintsika ny fandaharana tamin'ny lasa dia betsaka tokoa ny tombontsoa azon'ny olona amin'ny fanaovana fampiasam-batana. Tsara kosa nefa ny manao izany araka ny tena tokony ho izy mba tena hitondra fahasalamana ho an'ny vatan'ny olombelona tokoa izany. Torohevitra nomeny dokotera tamin'izany no hoe mila manao échauffement, izany hoe afanaina ny vatana mialohan'ny hidirana amin'ny tena fampiasam-batana na fanatanjahantena. Noresahan'ny dokotera ihany koa ny tokony hanaovana étirement amin'ny famaranana ny fanatanjahantena satria tena mahasoa tokoa izany.
teo ihany koa ny hoe toerana be rivotra, izany hoe vezivezen'ny rivotra fa tsy mihiboka ny tokony anaovana fampiasam-batana. Ary ilaina dia ilaina hoe dokotera ny manao akanjo mifanaraka amin'ny fampiasam-batana izay ataonao. Mbola toy izay resaka fampiasam-batana izay ihany no amafisitsika anio, koa andeha ampandrosoana avy hatrany ary dokotera hiresaka izay mbola tokony ho fantatsika ahasoa ny fahasalamana mahakasika amin'ny fampiasam-batana teo amin'ny micro namana Rila. Miarabanao mpiaino, dokotera Razafinjatovo Hary Zavakolgaty Hatrany no miaraka amintsika ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Faly tafaraka aminao indray dokotera. Faly miarabantsika indray tratran'izao fotoana izao. Ya, hiresaka mahakasika ny fampiasam-batana hatrantsika dokotera araka ny efa niresahana teto teo aloha. Aminao inona avy ireo karazana fampiasam-batana azo atao sy mahasoa ny fahasalamana? Karazana fampiasam-batana atao, ny tena tsara dia ilay antsoina hoe exercice aérobika. Be da be izy io, fa ny tena mitana loha larina amin'ny exercice aérobika dia ny dia tongotra. Misy ny bisikleta, misy ny lomano, misy ny fanaovana tennis sy ny sisa. Iny exercice aérobika koa zany dia natokana ho an'olona manana olana amin'ny aretim-po. Fantatra hoe mahasoa ny fampiasam-batana, dia tokony manao ahoana ny hamafy ny fampiasam-batana atao vao tonga amin'izay hoe mahasoa ny fahasalamana izay dokotera? Tadio mandrakariva fa hafa ny professionnel na renim-pifaninana ireny. Fa ny tenentsika eto dia ny fikarakarana sy fitaizana vatana. Mila jerena tsara ny fahafamanao, izany hoe ny toe-batanao, ny fahasalamanao sy ny taonanao dia ampitomboina tsikelikely. Ya, mazava izay, arakaraka ny toe-batana zany. Dia manao anandray ny sakafon'ny mpampiasa vatana dokotera? Mila fitandremana koa ny sakafo. Ny mpampiasa vatana dia mahazo tombony raha ohatra ka sady miaina ara-pahasalamana. Marina fa tsy afaka misaraka ny fampiasam-batana sy ny sakafo ara-pahasalamana. Aoka tsy adintsika ny rano. Mila ampy rano rehefa mampiasa vatana dia ilaina misotro rano aloha, mandritra ary aorinan'ny fampiasana vatana. Amin'ny firy zany dokotera ny ora tena mety ampiasana ny vatana, sa hoe mety foana na firy na firy? Ny tena idealy dia amin'ny maraina alohan'ny sakafo maraina. Dia rehefa vita ny fampiasam-batana dia mandro, izay vao manao zavatra hafa. Misy manao hariva koa izy io fa mila mitandrina tsara, satria hariva maizimaizina dia mila mitandrina tsara ny fahitana. Tsy tsara raha ohatra ka mialohan'ny atory no manao fampiasam-batana. Tsara ny mampafantatra fa izay tsy manana fotoana ampiasana vatana dia tokony hitady fotoana amparary azy. Izany hoe ilaina dia ilaina dia ilaina ny fampiasana vatana raha ohatra ka tsy te harary. Eny ary, amaraparana ity resaka fampiasam-batana ity tsika dokotera, inona no torohevitra azonao omena ireo olona tapa-kevitra fa ampiasa vatana, izany hoe ireo izay vao hanomboka ampiasa vatana? Raha vao manomboka mampiasa vatana, inona ary no atao? Atao izay ananana fahazarana ampiasana vatana isan'andro. Reto misy torohevitra kely, atao tsikelikely. Ilaina koa ny fizaham-pahasalamana eny antsefatsefana eny. Adinoy tanteraka ireo fialana bala na excuse ny fitenenana, fialana bala mazatra, ohatrany hoe tsy misy fotoana, tsy misy namana miaraka aminao, efa antitra sy ny sisa. Tsy misy fialan-tsiny mihitsy ny fikarakarana ny fahasalamana. Ny zotom-ponao no tena ilaina. Azonao araha-maso tsikelikely ny fivoarana na ny évolution amin'ny alalan'ny filanjana, fijerenan'ny tosi-dra, ny refy ny angedan'ny valananao sy ny sisa sy ny sisa.
ia mba hitoizan'ny fahazotoanao izay vao hanomboka ampiasa vatana na koa hoe ianao efa mpampiasa vatana de andeha saitsika dokotera ilaza indray a ireo tombontsoa azo amin'ny fampiasam-batana. Be da be lafy tsara azo amin'ny fampiasana vatana, manatsara ny toe-tsaina, manatsara ny fiasan'ny taovam-pisefona, mampiena ny fatra ny tavy amin'ny vatana, misoroka ny ostéoporose na ny aretin'ny taolana sy ny vanitaolana, manatsara ny fijoroan'ny vatana, manatsara ny hery fiarovana amin'ny vatana, mitombo ny cholestérol tsara na ny HDL, mienina ny tahan'ny glucose na ny siramamy, manatsara ny vokatra ara-tsaina, mandrindra ny fitepon'ny fo, mienina ny triglycéride, mienina ny fahazotokomana, manala vizanana, mienina ny tebotebo sy ny raritsaina, mandrindra ny tosi-dra, manatanjaka ny fo, manampy amin'ny fandevona-kanina ary manatsara ny fikorinan-dra. Sorantsika Andriamanitra izay mameantsika fahafahana piasa vatana. Misy ange olona zao hoe tia piasa vatana izy fa noho ny antony malemy, tsisy tongotra sy sisa de tsy afaka mampiasa vatana. Nefa amin'izao fotoana fivoarana zao na ny sembana ara de mitondra fauteuil roulant manao fampiasana vatana. Atao fahazarana ny fampiasana vatana. Ny fampiasam-batana dia antoka lehibe ho fiarovana ny fahasalamana vatantsika. Mankasitraka indrindra dokotera. Miara resy lahatra amiko angamba ianao fa ilaina dia ilaina ny fampiasam-batana. Aleo tsy mitady aretiny fa aleo mampiasa vatana sa tsy izany? Isaorana indrindra dokotera Rasafinjatovo ary Zavakolgaty nanoro izay mahasoa ny fahasalamantsika. Ankasitrahana toy izany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana. Zohanitra siry ilana ny farimbona na atotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ifanovantsika mandrapitafa ary dia andeha ho vakitsika ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny oabolana 4 manao hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Anampy antsika amin'izay ataontsika tokoa ane ilay Jehova Andriamanitra hitantsika rehetra ny izy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Tsy reraka misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika satria tsy reraka ny mamindra fo sy mitahantsika koa izy isan'andro. Vaovao isa-maraina ny famindrapon'Andriamanitra. Faly mifandray aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa. Mitoy ihany ny lesona raisitsika avy amin'ny bokyny Genesis. Milohany namoronan'Andriamanitra ireo razam-bentsika voalohany Adama sy Eva dia efa nataony vonona sy lavorary, tsy misy tomika avokoa ny zavatra rehetra, tsy ny foronona hidonanam-pona nefa Adama sy Eva, fa no foronona hiasa. Ary mifandray mihitsy ny asa sy ny fahelana velona ny fivoarany maha-olona antsika iray manontolo dia mifandray amin'ny fihetezantsika hiasa, fa tsy ny fidonanam-pona akory. Ka amin'ity anio ity isika dia hijery ny adidintsika olombelona eo anatrehan'ny famoronana nataon'Andriamanitra. Izao no ka hotsaloantsika mandrakariva ao anatin'ny lesona.
raha vo namorona ilay olombelona voalohany na iadama andriamanitra dia nanolotra azy ireto fanomezana telo ireto. Voalohany a ny saedena izay tao anatin'ny fahatsarany tanteraka. Izay ny voalaza amin'ny Genesis 2:1-5 natao anjaka mihitsy azy izy amin'izay ny foronon'Andriamanitra. Fanomezana lehibe zany a. Zay ny fanomezana voalohany saedena. Ny faharoa ny sakafo. Araka ny voalaza eo amin'ny Genesis 2:2-4 ny sakafo. Mbola vakitsika eo zay. Ary ny fahatelo ny fanomezana fahatelo ny men'Andriamanitra dia ilay vehivavy na Eva izany. Eo amin'ny Genesis 2:2-4. Genesis 2:2-4. Manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny Genesis 2:2 manomboka eo amin'ny 5:15-17. Genesis 2:2-5-17. Ary Jehovahandriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena. Zay ny fanomezana lehibe voalohany. Fa tsy namponina azy fotsiny dia hipetra-potsiny dia hinan-kanina, fa ahoana ny toy hiasa sy hitandrina azy. Ilay fahatanterahana teo anivon'ny voarin'Andriamanitra dia mbola mila mpiasa sy mpitandrina azy. Zany hoe mbola tsy niditra mihitsy ny fahotana, tsy mbola nisy faharatsiana tafiditra, dia efa napetrak'Andriamanitra ho tombontsoa zany hoe miasa izany. Fitahiana ny miasa. 9 Ary Jehovahandriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa miandro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona ny adidin'ny olona amin'ny voary sy amin'Andriamanitra? Arak'izay nivakitsika teo. Mahakasika ny fitandremana ireo voarin'Andriamanitra zany, ireo zavaboary, zay no adidin'ny lehilahy voalohany. Zay tontolo nametran'Andriamanitra azy. Hiasa sy hitandrina an'izay. Genesis 2:2-5 zay a. Zay voa nivakitsika teo. Tsy ampy ny mandray fanomezana. Tsy maintsy ampiasaintsika izany fanomezana izany, ary ataontsika izay atonga an'izany hamokatra. Zany ny lesona anankiray izay mbola naveriny Jesosy tsara ao amin'ilay fanoharana nataony momba ny talenta. Azonao jereny zany eo amin'ny Matthieu 5:14-17. Matthieu 5:14-17. Ny talenta izay nozaraina dia natao ampitomboana fa tsy alevina. Ny matoateny izay nandikanany hoe mitandrina dia milaza andraikitra fikolokoloana ilay fanomezana no raisina. Lesona lehibe zany a, indrindra fa ho antsika tanora, na isika tanora izay manana ray aman-dreny manan-katao ary azo lazaina hoe namatambonina, efa eo daholo ny zavatra rehetra. Lesona lehibe ho antsika ny andraikitra nomen'Andriamanitra ny Adama teo anivon'ireo fanomezana goavana indrindra azon'Andriamanitra omena tao anatin'ny fahatanterana tanteraka. Nasaina mitandrina an'izany izy. Izay zany voalohany a, fitandremana, fikarakarana an'ilay saha. Ny zavatra faharoa adidi ny menan'ny Adama dia ny sakafo. Tsy azontsika adinoina fa Andriamanitra no nanome zany ho an'ny olombelona. Zay ny voalaza amin'ny Genesis 2:1-7. Ndia ovakitsika ny Genesis 2:1-7. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra zay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra zay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo zany. Eto zany dia misy lesona lehibe a. Tany amin'ny voalohany a dia tsy nisy fatim-biby mihitsy zay notendren'Andriamanitra ho antsika, fa taorian'ny safodrano dia navela hohanina izany, saingy no fantenan'Andriamanitra zay tokony hohanina sy tsokony hohanina. Fa ny tena tsara indrindra zany a dia ny fiverenana amin'ny anana manitsambo sy ny voankazo. Ary ao ka ho tsaroantsika mandrakariva fa tsy isika olombelona ny namorona ny hazo na ny sakafo eo aminy. Mbola fanomezana daholo zany, fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tokony hakasitrahantsika azy foana isan'andro, fa tsy tongatonga ho azy zany, na koa hoe tsy maintsy mahazo an'izany isika, fanomezana maimaim-pony zany. Ary natao andray sy hisitraka an'izany isika.
fa tao anatin'ny fahasoavany ihany koa nefa dia nametraka fipetr'andriamanitra. Hazo anankiray manokana no tsy azon'izy ireo ny hinanana. Aoka tsy ho adinontsika fa mitarika ho any amin'ny fahafatesana ny miaina tsy misy fepetra, tsy misy fitsipika. Ka na ao anatin'ny paradisa tahakan'izany azy izy ireo anatin'ny tontolo tena feno fahatanterahana dia napetrak'Andriamanitra fa ny fitsipika ny fomba hiazonana an'izany ho maharitra. Dia tsy maintsy nitezaina, tsy maintsy nosedraina. Maro ny fitsipika io tao amin'ny Saedena ary miseho amin'ny endriny maro koa izany amin'izao fotoana izao. Mbola iverenantsika izany amin'ny lesona manaraka. Ny adidin'ny lehilahy fahatelo dia mahakasika ny vehivavy, izay fanomezana fahatelo avy amin'Andriamanitra. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Izay ny voalaza amin'ny Genesis 2:4-4. Genesis 2:4-4. Mazava sy miavaka tsara izany fanambarana izany, izay manasongadina ny andraikitry ny olombelona ao anatin'ny faneken'ny fanambadiana sy ny tanjony nofo iray ny mpivady, izany hoe olona iray. Ary tsika ampitahina amin'izay voalaza ao amin'ny Matio 7:7-7 izany. Matio 7:7-7. Ny antony ilazana fa ny lehilahy fa tsy ny vehivavy no tokony andao ny ray aman-dreniny dia satria ny lehilahy izay maneho an'i Jesosy no misongadina betsaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy milaza izany fa tsy natao ho an'ny vehivavy izany baiko izany, natao ho an'ny lahy sy ny vavy izany baiko izany, handao ny rainy sy ny reniny hitokantrano. Fa izao na fanomezana avy amin'Andriamanitra aza ny fanambadiana dia misy andraikitra takiana izany, andraikitra izay natao ho tanterahan'ny lehilahy sy ny vehivavy ampahatokiana. Eto am-pamaranana ny lesitsika tamin'ity anio ity dia entanina isika mba hisaintsaina ny amin'izay rehetra efa nomen'Andriamanitra amintsika. Indraindray isika mampitaha izay nomenantsika amin'ny any hafa dia manao tsinotsinona izay eritrerentsika fa kely nomenantsika, kanefa izay mahatoky amin'ny kely no tian'Andriamanitra ho mpanapaka ny bebe kokoa. Aza mitsiriritra izay tsy nomen'Andriamanitra anao satria tsy fantatra ao akory ange ny fomba nahazon'ireny olona reny an'izany zavatra izany. Izay nomen'Andriamanitra anao ary azonao tamin'ny herim-ponao, izany ny tena fitahiana lehibe. Ankasitrao izany ary karakarao sy kolokoloy tsara. Aza atao misy atsirambina na aririna fahatany, fa natao hiasa sy hitandrina an'izany ianao. Ny tompony hanome fahendrenantsika mba ahatakarantsika izay tena tokony ataontsika eo amin'izay rehetra nomen'Andriamanitra antsika hatrany amin'ny atsipiriany mihitsy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.